tonga ny tamin'ny 1.10 teo eo na folo sasany ny antsondray le olona toy izy madama ianao le ankeo le hoe eo ny tokony eo amin'ny Antananarivo dia fa ahoana dirandozy zay izy madama fa misy accident grave na voanay fa ahoana nandona sarety izy netiny madama izy ny tomobile dia izy falifaly be tamin'ny resaka reo iny dia nandeha mafy be izy dia nandona sarety rehefa andomina izy le sarety dia maty sur place teo ny olona nitondra le sarety atseo izy tangoron'olona be diabe dia tady anao fitsaram-bahoaka izy ndrona manodidina anay ato izy dia madama to izy mikorotana be mihitsy ndraso pasiko anao izy dia avy amin'izay le madama tena ohatran'izay cinéma madame s'il vous plaît ne me laisse pas tomber mitomany tena hoe olona mitomany mangovongovotra tena hoe zara mandray le telefôna nitomany koa ako satria ozy izy hoe sady maratra tozy izy je suis gravement blessé dia avao dia izy hoe tsy haiko zay teninao fa amona chauffeur dia na le chauffeur zany tena tanao izy mitarenany aminao maratra be ozy izy nitarehany ny orony mandeha raha tension na to izy avy be ny olona to izy misaoao miteny hoe fitsaram-bahoaka mety amin'izao akoatran'izay sao dia adiniko hoe sao dia malala olo eto sakarano tsy malala ho aza aty sakara zay dia andefa 4 000 zaho tsy manana zany vola zany dia eo amin'ny farany ako nandefa vola ihany 300 000 ariary feno 600 000 ariary sy 1 million d'ariary plus quelques poussières angamany 1 million 700 zany laniko tamin'iny Alarobia tontolo iny raha tsy identifié ny reo opérateur telo reo tokoa ny olona nefa n'izy namoaka lalàna dia amiko zany ohatrany hoe lasa pray tsy kombakomba amin'ny olon-dratsy izy satria manasarotra ny asan'ny filaminana sady manamora ny asan'ny mpisoloky